Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Josafata sy Ahaba, tantara faharoa toko 7:20, tapany faharoa. Izay tsy miaino an'Andriamanitra dia manao viveriny ainy. Nisy lehilahy sanylazany marina, ray manohatra 700. Iaba mpanjako, tsy sitrak'Andriamanitra zao ady zao. Raha tsy miaino azy ianao dia hanao viveriny ainao. Renao ve zany? Efa nambara ny fanameloana io faty. Atsipazo any an-tranomaizina izy. Ataovy avy hatrany. Tsy vonona ny aino an'Andriamanitra Iaba mpanjaka. Voaomany tao an-tsainy fa hanafika ny tanànan'ny Ramota izy. Izay tsy miaino an'Andriamanitra dia manao viveriny ainy. Efa fantatr'ireo mpitsikiliny Ahaba ny paikadiny fahavalo. Izao ny baiko nomeny. Raha miady amin'ny Ahaba sy ny tafiny ianareo, aza mitifitra ny miaramila fa any mpanjaka ihany ny kendrena. Mahira-tsaina nefa Ahaba. Odolo-kafa ary Josafata mpanjaka, fa ianao kosa mijanona ny fitafian'ny mpanjaka, dia hiaraka hiady isika. Ary Josafata mpanjaka niaraka taminy. Tsy azoko mihitsy izany. Nahoana izy no tsy niaino ny torohevitr'Andriamanitra? Raha ny mahazatra dia mandray fanapahan-kevitra miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra izy. Ady tena sarotra ity. Tsy nibanjina afa-tsy ny mpanjaka ny fahavalo. Azonao an-tsaina tokoa izay nitranga. Nohony nahita ny Josafata mpanjaka nitafy ny akanjon'ny mpanjaka ny fahavalo, dia noheveriny fa Iaba mpanjaka ka nikendry azy. Niika ny antsovonjy Josafata. Tsapan'izao fahamarinana izao. Izay tsy miaino an'Andriamanitra dia manao viveriny ainy. Saika maty Josafata. Nataon'Andriamanitra nefa izay amintsora ny fahavalo azy. Ny iray tamin'ireo miaramila dia nikendry ny tspikany ary nitifitra kisendrasendra ka nahatonga ratra mahafaty tamin'ny Ahaba mpanjaka. Tamin'ny filetehan'ny masoandro dia maty izy. Namoy ny ainy izy satria tsy niaino an'Andriamanitra mihitsy. Ary nandray lesona tsara avy tamin'izany i Josafata. Mbola ndray fanapahan-kevitra vaovao tsy miaraka amin'Andriamanitra ve izy? Izay tsy miaino an'Andriamanitra dia mahaveriny ainy. Efa nanaiky indray mandeha monja tsy hiaino ny fitaren'Andriamanitra ny mpanjaka Josafata. Tena nanenina izy. Na dia mihevitra aza ny namanao fa fomba taloha ny fiainonan'Andriamanitra dia aoka ianao ho toy ny trondro milomano manohitra ny rano. Na inona eritreretiny hafa miainoan'Andriamanitra. Ary mety iza indray torohevitra amin'ny olona mahalala sy tia an Jesosy. Tena mahafaly ahy miaino an'Andriamanitra satria fantatro fa ny tsara indrindra no tiany omena ahy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.